de mbola ampifaliana tanteraka indray no iarabako anao izay hita faradalana aminay indray amin'ity fandaharana izay efa fanaraka ao ity. Motoko sy mino fa iteny manokana aminao indray Andriamanitra androandry. Manentana sahady anao zay mbola miatrikady, mety miatrika aretina, mety miatrika olana, mety manana ady sarbahana, eny mety misy ady miakatra amin'ny fisarana mihitsy nga ka hoy anao hoe ketraka ao sikivy ao androany mamangy ny tokatranonao indray Andriamanitra, hapitraka anao, hampandresy anao, misy toromarika tsara avy amin'Andriamanitra indray omena anao amin'ny alalany afatra izay hoentina eto amin'ity toerana ity. Ko manasanao aho mba haharitra amin'ny farany amin'ny fanarahanao ny zao afatra nampitondran'ny tompo izao zany. Ka mialohan'ny hitondranao ny afatra ary de andeha ivavaka isika hametraka eo ampilatran'Andriamanitra indray ny afatra izay hoentina eto amin'ity toerana ity zany. Vavaka isika tompoko. Ray io misaotra anao izahay noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fahasaranao. Misaotra satria eto ianao. Tompo malala matoky sy mino aho fa ianao zay miara-dalana aminay eto amin'ity toerana ity, izay mampiteny ahy eto amin'ity toerana ity, izay mikasika n'ity olona manaraka ny fandaharana ity eto amin'ity toerana ity, no ikasika indray iteny aminay indray amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao. Koa de apetrao ato ambavako tompo ny teny tahaka ny vavany efa mahay, sy isy ohatrana ilasaka. Ilay teny mitondra fanasitranana, ilay teny mitondra vahaolana, ilay teny mitondra fiainana no aoka hitranga eto amin'ity toerana ity indray androany. Ho voninahitry ny anaranao lay naniraka, ho voninahitry ny anaranao lay Andriamanitray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, faly mitaonanao indray aho satria lay Andriamanitra ivavasika araka nefa voalazako teo de mbola manana tanjona sara indray hitahy anao, hanasoa ny fiainanao, hanasitrana ny aretinao. Programan'Andriamanitra am'izao andro farany zao de nisehony amin'ny olona mino sy matoky azy. Nomeko loha hevitra tahaka zao ny afatra hoentiko eto ny amin'ny hoe aoka androso amin'ny kery ny fanahiko satria miaraka amiko Andriamanitra. Aoka androso amin'ny kery ny fanahiko satria miaraka amiko ny Andriamanitra. Tikany koa ianao izay mpanaraka ny fandaharana ho samy teny tahaka an'le niteneniko hoe aoka androso amin'ny kery ny fanahiko satria miaraka amiko ilay Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany ato amin'ny Jaona 5:12 andininy 9:12 izay tenin'Andriamanitra sy zoviana aminao fa efa faheninao matetika izany teny zany. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy amo ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Ity tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jaona 5:12 andininy 9:12 ity izay milaza Jesosy no milaza. Sy isika no nifidy azy, sy anao mpanaraka amin'ny fandaharana no nifidy azy, fa izy mihitsy no nifidy azy anao. Nofidin'Andriamanitra itsika. Ianao zao raha vo izao anao vo manaraka ny fandaharana izay ataonay de tiako ny mampahafantatra anao fa nofidin'Andriamanitra ianao io ho isan'ny olona hanehoana ny fahasarandry, ho isan'ny olona hanehoana ny fahalebiazany, ho isan'ny olona hanehoana ny voninahiny. Mifidy azy anao Andriamanitra araka ny voalaza eto amin'ity teny novaka isika ty de izao nanendry atsika izy mba handeha hamo ary ny vokatra avy amiko savy aminao de vo manapaharetana. Mety niatrika olana ianao tany aloha, mety niatrika aretina ianao enina de am'izao fanaranao fandarana izao mety mbola ao anatin'ny aretina sy ny olana ianao ankehitriny. Andriamanitra sy diso raha mifidy ianao fa ao anatin'ny fifidianana hamovo tsara ianao io. Aza mitanisa an'le heloka teo aloha, aza mitanisa an'le aretina teo aloha akory, fa ao anatin'ny rem-pimaso aorinan'izao fandaharana izao de matoky sy mino fa hanova ny tantaram-piainanao Andriamanitra, hanasitrana an'io aretina io izy, amahany olana misy eo amin'ny fiainanao io izy, ary hiditra sehatra amin'ny hoady sy olana misy eo amin'ny fiainasika io. Zao manko raha lahy sy anabavy,
programan'Andriamanitra amin'izao vaninandro farany ainasika zao, ny hanavaka ny olona mino, hanavaka ny olona resy lahatra manompo azy, hanavaka ny olona izay tena tapa-kevitra anaraka ny Jesosy. Ary na de olana siady aza nisy teo aloha, de matoky sy mino aho fa raha resy lahatra ny am' Jesosy zay toriko aminao eto androany anao, io vita tara-piainanao io. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Isaia 1:7. Isaia 1:7. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany, ary nasoiko avy tany amin'ny sisiny, ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko ka sy mba hariko. Averiko le tapany be, mpanompoka ianao, efa nofidiko ka sy mba hariko. Andriamanitra izany rehefa mifidy olona anankiray, ninonina zava-misy ka tapa-kevitra io olona io fa iverina amin'Andriamanitra, de zao sotra ny teniny, efa nofidiny tsy mba hoariny. Azo antoka ny fanasitranana, azo antoka ny vahaolana, azo antoka fahita fiadanana indray itsika, raha tena mapiditra ny Jesosy ao anaty, raha tena manompo azy na mandray fanapaha-kevitra hoe tena ny miverina amin'Andriamanitra mety, tena ny manompo an'Andriamanitra mety, tena ny miaraka amin'Andriamanitra mety, de ho tanteraka ity teny ity. Jesosy no milaza, ianao izay efa nofidiko, notantanako avy tany alavitra. Aiza moa io avy lavitra io? Tany anatin'ny fanomposampy, tany anatin'ny fizakazangana, tany anatin'ny karazana rasy teny rasy maloto isan-karazany, tany anatin'ny fandehanana tamin'ny zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nefa nifidina avy any isika, sy ny amin'ny fahasarana, na ianao manaraka amin'ny fandaharana izao azy, sy ny amin'ny fahasaranao akory, sy ny amin'ny hoe fahaizanao akory, ny mahatonga anao olina vao nahita an'le fandaharana amin'ny tele, de lina ianao iaino na ijery. Fa ny fanahy masina nefa niaso anao, ny fanahy masina nefa sy matafandrimandry anao, ny fanahy masina nefa nikitika anao hoe torinao am'ty ora ity, ny manaraka ny fandaharana io, fa amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra resahany io lehilahin'Andriamanitra io de amangy anao manokanao, anasitrana ny aretinao ao, amany olana misy ao amin'ny fiainanao ao. Noho izany andao misy anao entina ifanena am'izao tele izao, vao manokatra tele anao de izy no hitanao eo, vao manomboka mijery anao de io fa mandeha mifandaharana. Aza miala amin'ny toerana misy anao nametrany tompo zao io, fa hikasika anao Andriamanitra. Ndao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, fa mba hatonga sika tena ho sara fiomanana ny amin'izany, de te apiditra anao aho hoe andao aloha anao hira anankiray tsika. Aorinany ty hira ho atao ity dia hiditra ao anatiny toy ny afatra ao anatin'izany any koa ny anambarako aminao, fa misy tantaran'olona maro ato anatin'ny baiboly, rehefa nifidy azy Andriamanitra de niova ny fiainany, na de olana aza no niainana teo aloha. Ndao ary anaraka hira anankiray avy hatrany isika tompoko. Abanao yana funo rehetra, hanao midera voninahitra nde mpanjaka lehibe, mpanjakanay homandraka izany fiandriana. Hanao midera voninahitra nde mpanjaka lehibe, mpanjakanay homandraka izany fiandriana. Suni fideran manaticha kasichanga se
Se sosiorai suni fideran, Tunyani chasaru bidiwana. Se sosiorai suni fideran, Fanati cha akasi charanda. Se sosiorai suni fideran, Tunyani chasaru bidiwana. Anamidera, Buninai Chande, Panzakalebe, Panzakanai, Matakizai, Piagiana. Anamidera, Buninai Chande, Panzakalebe, Panzakanai, Matakizai, Piagiana. Eny tompoko, minisy matoky afa tafiditra anao tao anatin'izay hira fidirana zay narahasika teo zay. Minisy matoky ihany koa aho fa tena vonina ianao a hieno ny tena tian'Andriamanitra tongavana eo amin'ny fiainanao a eto amin'ny ity toerana ity zany. Ndao sika maky tenin'Andriamanitra avy hatrany a ato amin'ny Mpisara 5 ny 2 sy ny 1 Mpisara 5 ny 2 sy ny 1 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Avy tany an-danitra no nisy ady, nikitana tamin'ny nalehany, ny ady tamin'ny Sisera, ny on'ny Kisona ny Paukazy. Izany ony ela dia avy an'ny Kisona, mandrosoa mikery anao rehefa nako. Ty tenin'Andriamanitra ity zay tenin'Andriamanitra matetika rehefa mamaky baiboly isika na mamaky an'ity Mpisara ity de ohatrany hoe lalovana fotsiny ihany io teny io. Nefa io teny io de anisany ampahany kely nalaiko tamin'ny tonim-bavaka nataon'ilay vehivavy mpanjaka vavy anankiray atao hoe Debora. Inona moa ny zavatra nisy tamin'ny fiainan'ity Debora ty zay ovakiko rehefa avy eo ny tantara-piainana ny ainany. Fa eto amin'ty teny ovakiko ety de fisaorana ny pololotra tamin'ny vavany izay nanambarany fa noho ny amin'ny fandrosony ny fanahany amin'ny kery ny araka tamin'Andriamanitra de nisy zava-mahagaga ny fiainany. Ny fiarahany tamin'Andriamanitra ny nahatonga azy nivoaka ho mpandresy, ka nahatonga azy natao fa teny hoe mandrosoa mikery ny fanahiko ay ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny mahatonga anao mpandresy. Izay teny tiako aletika ao am-ponao androandry. Raha mandrosoa mikery ny fanahanao de ho mpandresy ianao. Raha mandrosoa mikery miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanahanao, ivay olana misy eo amin'ny fiainanao io. Ary sy Debora rery ihany no hipololotra fisaorana ny vavany, fa ianao ihany koa de manomboka hipololotra fisaorana ny vavanao indrity izao ny aina tao anatin'ny aretina teo aloha. Ilay aretina saribahana, ilay aretina nampiaiky maro, ilay aretina efa manomboka ny alan'ny fianakaviana tamiko satria leo ny fianakaviana tamin'ny fisabona ankehitriny nositran'ilay Andriamanitra nahary ahy. Raha tonga am'izany toerana izany ianao de hipololotra fisaorana tahaka le vehivavy atao hoe Debora ihany koa ny vavanao izany. Inona moa ny zava-nisy tamin'ny Debora ka nahatonga azy natao fa teny an'io teny io hoe mandrosoa mikery am'izay ny fanahiko miaraka amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Inona moa ny antony? Eo amin'ilay nivakisika teo de milaza izy fa avy tany an-danitra no nisy ady, nikitana ny ady tamin'izay nalehany izay niady tamin'ny Sisera. Inona moa zany zavatra misy zany? Ohatrany hoe kisarisary no nilazany azy. Inona moa ity atao hoe kitana ity? Ny atao hoe kitana de iny regny hitasika amin'ny lanitra regny raha zay rena amin'ny teny tsotra. Zavatra anankiray, faharina anankiray, rehefa tonga ny alina de mamirapiratra eny izy, mazava eny. Nefa rehefa tena tonga ny rahona mateviny de sarony izy. Fa sy maty akory izy, fa ao ihany, saingy ny rahona matevina kosa manarona azy. No raisina ohatra eto amin'ty teny ity, ndraindraika io fiainatsika io, rehefa tonga ny rahona matevina de ohatrany sarona zany tsika. Ohatrany hoe soisy mangirana zany ny fiainatsika. Ohatrany hoe oranomaso zany ny ainasika mandrakarivo. Ohatrany hoe tomany lava zany ny ainasika. Fa rehefa eo le Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, izy ny manala ny rahona matevina de manomboka hibalika indray ny fiainanao.
manomboka ho fifaliana indray ny fiainanao, manomboka ho fiadanana indray ny fiainanao. Andeha nge jereva sika ny tantara nisy tamin'ny androny ty vehivavy atao hoe Debora ty inona loatra moa ny ady nisy teo aminy, ary ahoana kosa ny toy zany tantaram-piainana zany. Somary lavalava ity tantara ity fa ovakiko ihany mba tonga anao ahazo sara ny afatra tiana hoentina eto. Eto Mpisara toko faefatra manomboka amin'ny andininy voalohany. Mpisara toko faefatra ovakiko manomboka amin'ny andininy voalohany. Ny soramandry de izao: ny nampahoriny Zabina ny Israely sy ny namonjeny Debora mpaminany vavy azy. Zao ny soratra eo amin'ny andininy voalohany. Ary ny zanak'Israely nanao izay rasy eo imason'i Jehova indray rehefa maty Ehoda. Ary Jehova nivarotra azy ireo ho eo tanany Zabina mpanjaka ny Kanana, izay nanjaka tany Azora, ary Sisera izay nonina tany Arosetany Zetilisa no komandiny miaramila. De nitaraina tam Jehova ny zanak'Israely fa nanana kalesy vy 700 Zabina, ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Ary Debora mpaminany vaviny Lapidona no nisara ny Israely tam'izany andro zany, ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo rofian'ny Debora teo anelanelany Rama sy Betela tany amin'ny tany avoan'ny Efraim, ary niakatra ho any aminy ny zanak'Israely ho saraina. Ary Debora naniraka ka niasany Baraka zanaky Abinona tany Kadesy Naftali, ka nanao taminy hoe: Mosy efa nandidy va Jehova Andriamanitry ny Israely nanao hoe mandeha anaka makanesa ny tendrombohatra Tabara, ary mitondray iray alinda amin'ny taranaky Naftaly sy Zebolona iaraka aminao, de ho entiko ho eo aminao, ho eo amoron'ny Kisona sy Sera komandiny miaramila ny Zabina mba amin'ny kalesiny sy ny vahoakany marobe, de hanolotra azy eo an-tananao ao. Ity tantara ity izay tantara nanambara raha nisoratan'ny Baiboly teny hoe nanao izay rasy teo imason'Andriamanitra indray ny zanak'Israely. Inona ny akony? Namela azy ho resy teo anatrehan'ny fahavalony Andriamanitra, satria niala tamin'ny fanarahana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra ny zanak'Israely, de navelan'Andriamanitra hanjaka eo aminy ny fahavalony. Ary tsy moramora raha mivoalazany ty teny vakisika teo ty, 20 taona be zao no napahorina teo ampelantanan'ny fahavalo ny zanak'Israely. Ry havana, nisy fankatoavasika n'ilay Andriamanitra nahary asika, de olana eo amin'ny fiainasika zany, miteraka ady eo amin'ny fiainasika zany, miteraka fikorotanana eo amin'ny fiainasika zany, miteraka faharesena eo amin'ny fiainasika zany. Andriamanitra nefa nahary asika ho amin'ny fiadanana, nahary asika ho amin'ny fahasarana, nahary asika ho amin'ny fandresena, nahary asika ho amin'ny vahaolana, nahary asika ho amin'ny fitahina, nahary asika ho amin'ny fahasalamana. Indraindray sika rehefa miatrika olana na mandalo ady, de sisarosika zany teny zany, hay fotoana tokony andiniany tena hanotaninany amin'ny tena sika, sao de efa nanao izay rasy teo anatrehan'Andriamanitra isika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny zanak'Israely teto amin'ity tantara ity, de natolotra Andriamanitra misy endao hoe sy maninona ataovy zay anaovanao azy ry fahavalony satria nandany teniko izy, satria niala tamin'ny fanarahana izy, satria sy manaraka an'izay lazaiko aminy izy. De navelan'Andriamanitra ny fahavalo hanana hery hanjaka teo amin'reto zanak'Israely reto. Isaorana ny Tompo Andriamanitra tamin'ilay fanambara tery am-boalohany, sy anareo aneny mifidy ahy, fa izaho no mifidy anareo Jehova. Mbola mifidy asika indray izy androany, apetraka amin'ny toerany mpandresy. Tsy naharitra tamin'ny olona ny fanafaizan'Andriamanitra, fa niverina tamin'ny fanapahan-keviny izy rehefa naninona, rehefa nanomboka niverina tamin'ny
ny zanak'Israely satria eto amin'ny andinin'ny fahatelo de zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra de nitaraina tamy Jehova ny zanak'Israely fa nanana kalesy 700 zabina ary nampahory fantatra ny zanak'Israely 20 taona izy. Ny tapany amin'io andinin'ny fahatelo io de miteny manao hoe nitaraina tamy Jehova ny zanak'Israely. Mialohany anazavako an'le fomba fitarainan'izy ireo de tiako ny somary isitona kely ny sainao am'le hoe nanao izay rasy teo imason'ny Jehova izy ireo. Maro ny olona am'izao vaninandro iainasika zao tafalasaka ao anatin'ny fanaovan-dratsy ka lasa sy miaino azy tsony Andriamanitra. Eny mety ho efa kristianina izy, mety efa olona lazaina hoe mafana fo amin'ny fanimpony izy, eny mety mbola sy kristianina ihany koa. Saingy ao anatin'ny fanaovan-dratsy ka raha tafalasaka anatin'ny fanaovan-dratsy ny olona de sy miaraka amin'ny Andriamanitra. Nisy olona anankiray sendraniona tamiko ndray andro de zao ny nambarany: zany efa sy mizangazanga itsony, zany efa sy mangalatra itsony, zany efa sy miteny rasy itsony, nefa maninona to mbola miaina ao anatin'ny ady sarotra ihany ankehitriny, maninona mbola tafalasaka ao anatin'ny olana ihany ankehitriny, maninona mbola tafalasaka ao anatin'ny ady ihany ankehitriny. Androany te hanazava ny sainao ny atao hoe manao izay rasy eo anatrehan'i Jehova. Marina daholo reo voalaza teo aloha reo, mety mizangazanga ve izy, mety mangalatra ve izy, mety mety miteny rasy ve izy, saino nefa fa sy ireo ihany ny atao hoe manao izay rasy eo anatrehan'Andriamanitra. Am'izao vaninandro iainasika zao de miaina vaninandro sarotra ny olona satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra any aparany any ho isy andro mahory. Ao anatin'io andro mahory io anefa maro ny olona very hevitra noho ny amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainany. Misy olona mety naniry ny anana tokantrano izy de tafiditra tao anatin'izany tokantrano zany, rehefa tonga tafiditra tao anefa tsy mahafa-po azy ny zava-misy ao satria mety miaina ao anatin'ny fahasarotana, mety miaina ao anatin'ny ady mangotraka. Inona ny zavatra hitany fa tokony amahana olana? Lasa izy manantona an'regny milaza ny tena no pahita, lasa izy manantona an'regny milaza ny tena no mpimasy, tsy haiko inona daholo regny. Ny fandehanana manantona an'regny de ambaran'ny tenin'Andriamanitra fanaovana ratsy eo anatrehan'Andriamanitra satria mitady Andriamanitra fa ho tompona na ilana hevitra na ilan-javatra mba hamahana ny olana misy eo amin'ny fiainany, fa navelany ilay Andriamanitra ilay nahary azy, natao ambany zavatra ilay Andriamanitra napisy tongotra matanana, ilay Andriamanitra nametraka asika eto amin'ity tontolo ity, ilay Andriamanitra mahay manao mamerina ny fiadanana eo amin'ny fiainasika, ilay Andriamanitra iady ny adisika, ilay Andriamanitra hapitraka indray ny lohasika amin'ny tanondroka. Ny fandehanana amina zavatra hafa miteraka finoana akoatran'Andriamanitra de lazain'ny tenin'Andriamanitra fa fanaovana izay rasy. Io fanaovana izay rasy io anefa no miteraka fampitehana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, miteraka fampitehana amin'ny fiainasika amin'izao vaninandro iainasika zao. Hoy aho hoe anatin'ny ady sarotra ny fiainan'ny olona, anatin'ny olana saribahana ny fiainan'ny olona satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa any aparany ho isy andro mahory. Sy mahagaga ihany koa misy aretina mety sahitana mpanafany am'izao vaninandro iainasika zao. Rehefa mitady vaholana ao amin'ny tenanao manokana ianao, mandeha am'regny karazana zavatra maro sy Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ireny, ireny nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe manao izay rasy. Teto amin'ity tantara ity, rehefa nanao izay rasy teo imason'Andriamanitra ny zanak'Israely, tezitra Andriamanitra ary naneho ny fahatezerany de natolotra teo ampelatana ny fahavalo araky ny voalaza teo hoe 20 taona. Raha mandinika ny teny 20 taona de lasa ny saiko somary fotoana maharitra io. Misy olona raha ohatra ka 15 taona izy tamin'ny fotoana nanaovan-dratsy tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoana io raha ny 15 taona ampinan'le 20 taona efa 13 taona sandry. Zany hoe efa tonga amin'ny manomboka mananika falebiazana ny olona anankiray mbola ao anatin'ny ady sy olana ihany,
raha mbola sy nanambady izy tamin'ny fotoana 18 taona izy tamin'ny fotoana nanaovany ratsy io, de hiditra ao anaty tokantrano ihany izy. Eny mety mahazo tokantrano ihany izy, saingy tokantrano ny orina ao anatin'ny olana sy ao anatin'ny ady, satria Andriamanitra sinomba azy. Any ka rehefa miaina amin'ny tokantrano eo izy, ranomasino ao, satria Andriamanitra sy miaraka aminy. Ao ihany koa mety efa eo amin'ny famaranana fianarana izy no tafiditra tamin'ny fotoana nanaovany rasy teo amin'Andriamanitra io. Mety ho tafavoaka ihany, mety ho azony ihany ny diplôma, mety tsy haiko, mety mamanomboka azo ihany ny certificat, raha certificat mety ho azo, saingy certificat azo tao anatin'ny fanaovany ratsy, ka sy ho sara ny zavatra hita eo aminy. Fa inona ny zavatra mety iseho ianao? Mety mahazo diplôma ihany izy, saingy sy mahita asa mifanaraka amin'ny diplômany. Mety manana mari-pahaizana ihany izy, saingy mari-pahaizana azo tamin'ny fanaovany ratsy, ka sy misy zavatra sy misy soa azo avy amin'io certificat io, fa resaka fotsiny no hoe fananana azy. Inona ihany koa? Mety olona manotady izy de tafiditra ihany na azo vola, mampidi-bola ao anatin'ny tokantrano misy azy. Misy vola tokoa efa mba tafiditra, saingy vola azo tao anatin'ny fanaovany rasy araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Mety tonga eo ihany ny vola, saingy sy iainana amin'ny fiadanany zany, fa lany mety ho lany amin'ny fitsabotena, mety ho lany amin'ny famahana olana, mety ho lany amin'ny zavatra maro izay sy mahasoa azy akory, satria azo tao anatin'ny fanaovany ratsy. Tahaka zany ny zavatra niainany reto zanak'Israely reto. Mety maro tamin'izy ireo mba nisy zavatra niainana ihany teo, saingy sisy mandeha amin'ny tokony ho izy. Inona kosa ho ianao ny zavatra nataon'izy ireo? Nanomboka nitodika tamin'Andriamanitra izy ireo, satria tao anatin'ny fahaverezakevitra de nanomboka nahatsiaro hoe sao de ny fiverenana amin'Andriamanitra reny vahaolana, sao de ny fiverenana am'le nahary reny vahaolana, satria verihevitra loatra isika am'izao zava-misy sy zavatra miseho eo amin'ny fiaina sika zao. Ny rahan'Andriamanitra aho eto amin'ity fahita lavitra izay arahanao ty. Mampiteny ny vavako Andriamanitra androany, vaovao mahafaly no ambarako anao. Mbola sy nasorana taminao ny ainao, misy fanantenanany aminao, itrasehatra amin'io fiainanao io Andriamanitra, itrasehatra amin'ny olana misy eo amin'ny fiainanao io izy, andray atanana ny avinao io izy. Zay no nahatonga sika namaky ny tenin'Andriamanitra tery am-piandohana, le ao amin'ny Jaona 4:12, ny andininy fa 5:10, azafady Jaona 4:5:10, andininy fa 6:12 mivakitsika teo, zay nilaza manao hoe sy ianareo no nifidy fa izao no nifidy anareo i Jesosy. Sy isika no nifidy azy, fantany tsara misy fa olona niaina tao anatin'ny fanaovany rasy isika, fantany tsara misy fa olona niaina tao anatin'ny zavatra sy ny fanaraka tamin'ny sitrapony isika, nefa androany mifidy asa ianao Andriamanitra. Natao lina am'izao fandaharana izao ianao, nasona misy ianao, saingy ianao tsy naheno feo hoe ianina avy, Ramatoa avy, Ramose avy, fa ny fanahy masina zay tonga tao anatinao no nikasika anao, naniraka anao hoe andao sokafo ny fahita lavitra. Io misy fandaharana anankiray, arao io fandaharana io, fa amin'ny alalan'io fandaharana io de ikasika anao ao, amin'ny alalan'io fandaharana io de anamboatrany ao anatinao ao, amin'ny alalan'io fandaharana io de bebaka anao amin'ny rasy nataonao ao, amin'ny alalan'io fandaharana io de amboariko ny ao anatinao mba hiverina amiko, ahitanao fa misy ao. Anafaka anao Andriamanitra, iditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra, sy ameranao ho resy na ho ravo amin'io fiainanao io Andriamanitra. Nomeko an'le lohahevitra efa niteneniko anao teo ty afatra ty, anomboka hery ny fanahinao, ka raha mandroso amikery ny fanahinao miaraka amin'Andriamanitra, ivay olana misy eo amin'ny fiainanao io. Izy lay nahary asika irery andry no vahaolana, afaka manova ny tantaram-piainasika, afaka manova ny momba atsika rehetra, afaka manova ny mikasika asika rehetra. Ka raha mitodika aminy tsika androandry de manomboka hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mialoha nitondrako ny tokony atao rehetra, satria sy maromaromaro ihany ny zavatra tokony atao mba hatonga sika tena hahafaka hiaina amin'ny fahasaran'Andriamanitra. De andeha anaraka hira anankiray indray sika mba afahasika misaina sara
sy vonina handray tsara ny amin'ny tokony atao izany. Ndao ary tsika tompoko. Halleluja. Zany tokoa Jesosy fa ianao rery ihany mendrika ny fiderana. Tena ianao rery ihany mendrika ny fiderana. Ndao ny ekipo mahasonofontsika isika amin'izao fotoana izao. Jesosy ianao no sandatra eto. Tsisy afa-tsy ianao no menay voninahitra. Tsy aka ny voninahitra ao noviana izay Jesosy. Tsy aka ny lazanao noviana fandroana. Oka mbola hisandratra mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay ianao. Satria fotoananao ity. Halleluja. Sotra masina tsara indrindra. Misandrata eto ianao iray. Miakohaka eo anatrianao izay Jesosy.
Eny tompoko, minisy matoky afa vonina tsara ianao andray ny amin'izay rehetra tokony atao sy ny taridalana avy amin'Andriamanitra mba hitondrasika ao anatin'ny fandresena amin'ny ady sy olana misy eo amin'ny fiainasika. Raha le tenin'Andriamanitra novakisika teo de ry Debora manokana de nanomboka nasiaro ny taridalana avy tamin'Andriamanitra. Nanomboka natsiaro hoe misy taridalana tokoa ny avy tamin'Andriamanitra ho an'izy ireo de zao ny taridalana nomen'Andriamanitra azy. Miakara amin'ny toerana avo. Zany hoe nataon'Andriamanitra niakatra tamin'ny toerana avo ry Debora. Saron'izy ireo ny taridalana avy tamin'Andriamanitra. Ndao miakatra amin'ny toerana avo ry Debora, hoentiny olona mitondra olona zato ianao, mitondra olona maromaro ianao, miakara amin'ny toerana avo, fa ho atolotro anao eo amin'ny toerana avo ny fahavalonao. Raha sy nanaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra io izy ireo de mbola niaina ihany an'le fiainana efa nolazaiko tery amboalohany. Mbola niaina an'le olana sy ady ihany. Mbola niaina an'io ady saribahana io ihany. Mbola niaina an'io aretina sy mety afaka io ihany. Araky nefa voalazako taminao teo, mety mahita vola ihany mba tonga ao tokantrano ihany ny vola saingy. Vola sy adanana fa vola makany amin'ny fisabotena, makany amin'ny vahaolana, fitadiavana vahaolana izay sy mety milamina, makany amin'ny fifandaminana fikorotanana izay sy ahitana filaminana, makany amina fitadiavana zavatrafa izay sy ahitana fiadanana akory. Andriamanitra te hitarika asika ao amin'ny fandresena. Raha manaraka ny toromarika sy ny torodalana avy amintsika,
hiverina ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, hiverina ny fahasarana avy amin'Andriamanitra. Andeha aritsika hizery hoe inona ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Raha isika ny Isaia 5:5, Isaia 5:5 zao mivaky ny teny: mitadiava ny Jehova dia ny mbola hita izy, miansoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ny taridalana voalohany tiana omenanao androandry de zao: andao tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra, andao tena hitady an'Andriamanitra amin'ny saitsika rehetra, andao tena hanapa-kevitra hitady an'Andriamanitra. Satria ty teny ty de manambara manao hoe mitadiava ny Jehova dia iny mbola hita izy. Raha mitady azy ianao anio, raha tapa-kevitra ianao anio hitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, tsy salasalana ahita azy ianao ary fanena aminy ianao. Rehefa mifanena amin'Andriamanitra isika de manomboka ho hitasika vahaolana. Andao tena hitady an'Andriamanitra, andao tena atolotra an'Andriamanitra ny amintsika, andao tena hakinina amin'Andriamanitra amin'ny fiainatsika, fa ao anatin'ny fiakinasika amin'Andriamanitra misy vahaolana. Sy visy raha lasana bavy ry havana manaraka amin'ny fandaharana ny olona efa nanapa-kevitra hitady an'Andriamanitra ka nahita azy. Sy ho vakiky fa ato amin'ny Baiboly de misy tantarany vehivavy anankiray narary ny sidra araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra efa nahatratra 12 taona. Araky ny voalazan'ny Baiboly any efa niezaka ny sabotena testerora vehivavy, efa nanao an'izay hoafany, nandany ny arena, esy mandeha vola sy mahita fanasitranana, lasandray mitady asy mandeha vola sy ahita mpanasitranana, asindray mandeha zay atory ny olona rehetra de tapitra natao avokoa. Efa mba nandalo tao ihany amin'ny maha-olombelona nga ny teny manao hoe okzay ny fandehanako asy sy aroa, efa nanao zay hoafako aho, fa ngamba efa ity misy ny sitona amin'ny fahafatesana, angamba efa zay misy ny mba vitako fa de efa miandry ny fahafatesanao. Fa tonga mibisiky ny fanahy, tonga ilay antso tahaky le lazaiko anao tery am-boalohany, nanomboka ny bisika amin'ny fanahy masiny, nanomboka nanyrefeo tao anaty Jesosy ny vahaolana ao anao raha vehivavy. Inona ny nataony? Nandrefa napahakevitra izy, tena izay marina Jesosy, na de sy ifanatry tava aminazy aho, fa raha vao mahakasika ny tory-damba ny andro any de mino fa ho sitrana ny aretiko. Nanomboka nitady an' Jesosy raha vehivavy, nanomboka nanapa-kevitra hitady hikaroka izy, azoko antoka na de sy voalazan'ny Baiboly satria ny voalazan'ny Baiboly de olona mifanety ny taorinan'i Jesosy, olona mifanety any koa ny teo alohany ao ampovoan'ny olona Jesosy, zany hoe raha amin'ny hoe mahavehivavy marary an'ity vehivavy ity ny sidrana nitry ny fotoana maro de sy tokony ho isy hery ahafahany isisika eo ampovoan'ny olona itsony ao aminy. Saingy ny fanahy masina rehefa mikasika olona anankiray ka mandrefa napahakevitra ilay olona anankiray hoe sy mesy miona amin'ny Jesosy aho, na de mpanota sy mendrika azaho, mety ho tondron'olona molotra aho, raha milaza na mitory ny tenin'Andriamanitra, raha milaza hoe hitady an' Jesosy de mety hoe sony olona aho, fa sy tao andohan'ny raha vehivavy zany. Ny tao andohany de zao: sy maintsy mahita an' Jesosy aho. Ianao zay manaraka io mety menatra ianao satria mahafantatra anao ny olona mpiarabelona, mety menatra ianao raha hiteny hoe andeha hivavaka ary olona de ozy ny olona hoadray, fa inona ny nahazo an'io? Olona efa sy nivavaka hatramin'ny ela, olona efa sy nitady an'Andriamanitra hatramin'ny ela, olona mpaniratsira an'Andriamanitra, olona mpanao SOS tenin'ny olona manompo an'Andriamanitra, nefa androany tady anapa-kevitra ndray izy hoe hitady an'Andriamanitra. Sy maintsy mitady azy sika raha te hahita fahasarana amin'ny fiainasika, sy maintsy mitady azy isika raha te hahita fanasitranana amin'io aretina io, sy maintsy mikaroka isika manao ny fomba rehetra, na de aneso aza ny akavia, na de aneso aza ny akavanana, ny fanapahakevitra no asan'Andriamanitra. Fa rehefa tafavoaka ny fiainanao, ireo olona te aneso anao ireo ane ka mbola hanantona anao
ireo olona nomehy anao reo ane ka mbola hanantona anao hoe hanontany anao hoe inona ny nataonao, matoroy anay ny nataonao. De hosotra aminao milaza an'izao teny zao hoe satria nitady an' Jehova aho ka de afaka ny aretiko, satria nitady an' Jehova aho ka de nivaha ny olana misy teo amin'ny fiainako. Raha vehivavy rehefa nanomboka nisitrika nanao akisisika ngamba mety niteny teo amin'ny akilany akavisakavanana hoe re olona efa elany narary nisidra aleo mba omeo lalana re mba ikasika kely lamba ny fotsiny mba meo. Tsy haiko aloha nataon'le olona teo akilany satria samy te hitady vahaolana avokoa ny olona manantona an' Jesosy reo. Tsy fantako mety mba nanome lalana ve ny olona fa nohony amin'ny famindrapon'Andriamanitra de nahakasika ny lamba an' Jesosy raha vehivavy. Ary voalazan'ny baiboly sitrana tamin'iny ora iny ny aretina nisy teo aminy, ny sahatra ny fandehanany raha izay nampitsika ny tenany teo aminy noho ny finoana tao anatiny, noho ny fanekeny ny taridalana avy tamin'ny fanahy masina ka nahakasiany ny lamba an' Jesosy. Eto ihany koa ty teny miteny amitsika, mitadiava an' Jehova dia ny mbola hita izy, miansoa azy dia ny mbola akaiky izy. Ny zanak'Israely nanomboka nianso an' Jehova rehefa nandalo an'le olana tao anatiny 20 taona. Ianao ihany koa androany raha ianso an' Jehova ianao, raha manomboka ianso an' Jesosy ianao de ho hitanao sy ho sapanao fa hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra. Faharoa de zao, Jeremia 3:7. Jeremia 3:7. Ansoy aho de ho valiko ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sy saripatarina izay sy fantatrao hoy Jehova. Ansoy aho de ho valiko ianao. Zany hoe Andriamanitra ka efa miandry asika iantso. Andriamanitra ka taorinan'le fiansonanao io de miandry anao anoka bava iantso hoe Andriamanitra sy miafina aminao ny olako, Andriamanitra sy miafina aminao ny aretiko, Andriamanitra sy miafina aminao ny ady misy ato anatin'ny tokantranoko. Vonjeo re Andriamanitra. Amin'ny fotoana miantso ianao de Andriamanitra sy diso amin'ny ambarany fa ny tenin'Andriamanitra no milaza, antsoy aho de ho valiko ianao. Andramoka zaho manomboka miantsoan'Andriamanitra ataovy ampinono zany. Ansoy izy fa ho valiny ianao, ansoy izy fa hamaly ianao, sy diso Andriamanitra. Tena tia ny zasy ianao raha lasana bavy ny zanany lahatokana Jesosy Kristy azy nafoy ny maimaim-pona noho ny amin'ny fitiavana azy ianao. Ka izay olana misy eo aminao ve de sy ho vahany, izay aretina misy eo aminao ve de sy ho sitraniny. Ny mampalahelo am'izao vaninandro ianasika zao, saromany devoly zany teny zany, ataony tsy tonga eny am-potsofin'ny olona zany teny zany, ataony ohatrany efa fomba sy fahazarana ny fianonany zany teny zany, ataony tsy manam-pinoana ny olona mba hatonga sika tsy hahita valimbavaka. Androany sokafo ny maso ny fananao fa tianao Andriamanitra, te hamonjy ianao izy. Antsoy aho de ho valiko ianao hoy Jehova. Fa telo de zao, Hebreo 1:12. Hebreo 1:12. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha sy amin'ny finoana de sy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manantona an'Andriamanitra de sy mainsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Mila manana finoana izasy ianao. Rehefa nanomboka nitady an'Andriamanitra ianao, kefa nanomboka niansoanso azy de manomboka manana finoana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, manomboka manana finoana fa hain'Andriamanitra ny manasitrana n'io aretinao io, manomboka manana finoana fa hain'Andriamanitra ny mampilamina ny fidiram-bolanao io, manomboka manana finoana fa hain'Andriamanitra ny mamaha ny olana misy eo amin'ny fiainanao io. Raha lasana bavy misy taridalana tsara ao amin'Andriamanitra, misy taridalana afaka hitarika asika amina loharano asa tsara be, misy taridalana mitarika asika amina fanasitranana
hamahany olana misy eo amin'ny fiainatsika io, misy taridalana mitarika asika amin'ny aloha ranom-pivelomana ahafahantsika mivelona amin'izao vaninandro sarotra iainasika zao. Fa mila manana finoana nefitsika, satria raha sy amin'ny finoana hoy ny tenin'Andriamanitra de sy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Rehefa nanomboka ny asoaso ny zanak'Israely tamin'ny tantaran'ny Debora, de nanomboka nanam-pinoana izy ireo fa enin'Andriamanitra ny asoasony, enin'Andriamanitra ny fitarainany. Ary rehefa nanomboka ny teny taridalana ny mpanompon'Andriamanitra le mpanjaka vavy atao hoe Debora, hoe ndao hiakatra miterim-boatra re olona fa izany ny taridalana avy tamin'Andriamanitra, de sy ny salasala ny olona nanaraka azy ireo, satria izao mivaky ny teny amin'io tenin'Andriamanitra novakisika io. Izay tantaraiko taminao teo ny ato Mpisara toko faefatra amin'ny andininy faefatra amby roapolo. Mpisara toko faefatra andininy faefatra amby roapolo. Ary ny tanany zanak'Israely ny anahery tamin'ny Zabina mpanjakany Kanana mandra-pandringany azy. Zany hoe rehefa nanaraka ny toromarika avy tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely, sy hoe niova ny tanany, sy hoe niova ny vatany, fa le tanana teo na tonga azy resy teo ihany, io tanana no men'Andriamanitra ampiasainy ka nahatonga ny fahavalo resy teo anatrehany io. Sy hoe ovana ianao, io lohanao io ihany mipetraka eo aminao, io tananao io ihany no ampiasainao, io sainao io ihany no ampiasainao. Nefa Andriamanitra rehefa izy no ao anatinao, de io tananao io ihany koa no ampandresenanao, io sainao io ihany koa no entina manokatra lalana eo amin'ny fiainanao ka de hosy lalana misokatra ary ho sara ny fivelomanao. Io tananao io ihany koa no entinao miasa eny rehetra eny ka de sy tahaky ny teo aloha, fa tahaky ny mahita fity zany ianao amin'ny mpampiasa, tahaky ny mahita fity ianao amin'izay rehetra tao. Raha mivarotra ianao de mahita fity amin'ny olona rehetra zay mandalo eo anolohan'ny tsenanao amin'ny alalan'ny tananao ka de handeha ny senanao na ny fivelomanao. Tena mila manam-pinoana an'Andriamanitra isika. Ary amin'ny teny mivakina teo io ihany koa dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa izay manantona an'Andriamanitra de sy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Rehefa tena mitady an'Andriamanitra isika, mamaly soa asika Andriamanitra. Manomboka ho hitanao ny valisoa avy amin'Andriamanitra. Faefatra de zao Romanina toko 12 andininy faharoa. Romanina toko 12 andininy faharoa. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamataranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay sara sady ankasitrahana no marina. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo izao. Inona mo io? Ny nahavony zanak'Israely tamin'le tantaraisika teo, rehefa nanomboka nandalo ady sarotra ny fiainany de nanaraka ny fanaony zao tontolo zao. Izay feo rehetra rehetra eny de atao avokoa, na de zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy de mandeha izy ireo, nefa olona nasoin'Andriamanitra. Okizay ny fanarahanao, ny toromarika sy ny torohevitra izay sy avy amin'Andriamanitra. Aza manao ny fanaony zao tontolo zao, fa ndao hanaraka ny toromarika sy ny taridalana avy amin'Andriamanitra. Izay avy amin'Andriamanitra ihany ny marina, zay taridalana avy amin'Andriamanitra nahary asika ihany ny marina. Io no mahasoa asika, io no mahasara asika, io no mahasisana ny aretisika, io no mamahany olana misy eo amin'ny fiainasika. Raha manaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra ianao, ho sara io fiainanao io, ho tafavoaka io fiainasika io. Farany teny ovakiko de zao hoe Jakoba toko 1 ny andininy faharoa amby roapolo. Jakoba toko 1 ny andininy faharoa amby roapolo. Fa aoka ho pakatony teny anareo, fa aza piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Aoka ho pakatony teny isika, ny raha ny tompo eto ao hitondra an'izay teny nambara taminao zay. Aoka tena ho isan'ny olona makatoy ianao, ry havanao, tsy leo an'io olana io ve ianao e, tsy leo an'io miaina amin'io aretina io ve ianao,
sy leo miaina amin'io ady sy ahitana fandresena lava io ve anao, sy leo miaina amin'io olana sy ahitana vaolana lava io ve anao. Mino afa mitovy amiko anao, le olana le ady te andresy am'izay, andao akatony tenin'Andriamanitra, fa ao anatin'ny fankatoavana momba sika Andriamanitra, ao anatin'ny fankatoavana mitaha sika Andriamanitra, ao anatin'ny fankatoavana manasitrana ny aretina eo amin'sika Andriamanitra, ao anatin'ny fankatoavana miditra sehatra amin'ny fiaina sika Andriamanitra. Rehefa niditra sehatra tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely Andriamanitra, ka nakatony teny nampitondraan'Andriamanitra an'ilay mpanompo vavin'Andriamanitra atao hoe Debora, ny zanak'Israely nanomboka tonga ny fandresena, nanomboka nahay ny deran'Andriamanitra sy ny sotran'Andriamanitra izy ireo, satria sapany tena nampandresy azy tokoa Andriamanitra. Zay moa ny afatra somary lavalava foy noentina teto amin'ity toerana ity. Ivavaka ho anao amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny vavaka de tiako raha tena olona resy lahatra ianao, fa vao manomboka mianso an'Andriamanitra ianao androany, ampandresy anao Andriamanitra. Aondreo ara ny lohanao, raha marary ianao de apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, raha manana olana ianao de apetrao moramora amin'ny fonao ny tananao, fa ao anatin'ny vavaka de hiasa Andriamanitra. Ianao ihany koa nefa de tiako raha afaka ianao zao manandratra vavaka mianso an'Andriamanitra, ohato ho amin'ny adinao, ohato ho amin'ny aretina, ohato ho amin'ny olana, fa izy no aman'ny olana misy eo amin'ny fiainasika. Ivavaka sika tompoko, raha imasina ho misotranao aho fa nampitondranao an'izany teny zany. Fa namasina ny fantako de zao, ianao misy nefa nikasika nyty havanay zay manaraka ny fandaharana ity, ka nahatonga azy lina ny ainina amin'ny teninao. Ity lay fotoam-panasitrananao azy, ity lay fotoana famahana ny olana misy eo aminy. Ianao no nampianatra azy androany Andriamanitra, fa ny fankatoavana anao Andriamanitra de fanasitranana, vaolana, hampitombo ny ara-panahiny ianao, handroso mikery ny fanahiny, ka hitondra azy amin'ny fandresena. Tononiko ny fandresena, foanako ny hery ny fanahy rasy mitondra aretina, foanako ny hery ny fanahy rasy mitondra olana, amin'ny anaran'i Jesosy ho mpakato ny tenin'Andriamanitra izao avanay manaraka ny fandaharana izao, satria sary ianao tompo, satria sary ianao fanahy masina, averina aminao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, zay moa zany ny afatra noentiko teto. Raha tianao ny fandray aminay de misy an'io laharana finday io mo eo ambany vonina iaino anao ao vonina andray anao ihany koa amin'ny anso zay atao. Raha mila vavaka ianao de afaka mianso fa hivavaka ao anao ary za de mino fa ny fiansokan'Andriamanitra de amalin'Andriamanitra vavaka. Raha tianao ihany koa ny miona mivatana aminay de mbola afaka mianso ihany koa ianao, fa efa zay moa ny antony nanekenany amin'ny irak'Andriamanitra, ka de voniny zay ny andray anao izany. Anao filazana kely aho alohan'ny amaranana tanteraka an'izao afatra izao, izahay ato amin'ny fiangonana re mafanafana international na ny mahazatra asika moa ny hoe refia eto Androndra kely, dia manana fotoam-bavaka isaky ny alahady. Misy fidirana indimy izy io. Ny fidirana voalohany dia miditra amin'ny 9 maraina, ny faharoa kosa dia amin'ny 7 ora, ny fahatelo amin'ny 10 ora, ny fahaefatra amin'ny 12 ora, ary ny fahadimy farany dia amin'ny 2 ora. Ny fotoam-bavaka ato ny akamaroany de misy vavaka fanafahana zay iarahasika. Raha mangetaheta ianao mba tianao ny araka anompan'Andriamanitra aminay de manasanao sahady izahay ho tonga amin'ireo ora zay nilazaiko teo ireo zany. Manana fotoam-bavaka ihany koa moa izahay ny amin'ny andavanandro. Misy vavaka fifadikanana zay natanterahasika ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy andresasika fanafahana isaky ny talata sy alakamisy zany. Amin'ny fotoana io miditra amin'ny 20 ora ny vavaka fifadikanana, fa isaky ny amin'ny 12 ora kosa ny amin'ireo fotoana ireo de misy fotoam-bavaka izay arahana fanafahana ato amin'ny fiangonana izany. Ny alasinainy maraina ihany koa de manana ny atao hoe herinandro mahagaga izahay, sy tazonanao elany amin'ny fotoana io fa mba hametrahasika eo am-pelantanan'Andriamanitra ny herinandro sika de isaky ny alasinainy miditra amin'ny 9 ora maraina faranana amin'ny 7 ora izay arahanao aminay mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana refia izany. Eny tompoko, mametraka ny mandra-piona indray amin'ny fotoana manaraka
raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola eo na indray isika rehetra mirary ny fahasoavan'ny tompo ho anao izany.